Gasty Tantara Gasy. Vohi-javona tantara nosoratan'Razanabary voangalalo Josephine. Ovelomin'ny rakoto, faly, zinaizy, mianazazafy. Miaraka amin'ny miravo, sofaniry. Mandray feo, ianjanekena. Manila ny lafin'ny teknika. Dida Montero. Manantotosa, Jiady. Fa onza ny fikarohana atao izany fa tsy azoko reto a. Mba hazavao aho e. Mitady vato rikala. Nareo kinga absente lavaka aiza moa nareo no araka lesona. Ka fananiko ve tsy nianatra ary tendra. Narary ange neninay. Ok zany. Tsy eo aminareo marina mantsy ny toerana. Zany iza zatokana trano e. Ary tsisy afa-tsy izay sy neninay rery. Eno a. Zange efa tsy miteny tsony. Fa inona le lesona? Géologie le izy. Ramsey Georges ve? Dia mandeha par groupe tsika mitady an'ireo karazana vato ny anaran'ireo. Dia fatarina ny anarany arakaraka ny sokajy ny avy. Ve? Dia vato inona avy ohatra? Roso magnétique, métamorphique, dia sédimentaire, cristalline sy ny sisa. Dia aiza nahitana an'izany eto amin'ny vilona? Mazava ho azy fa tsy maintsy miala mivoaka ny vilona raha hoe nanao recherche zany e. Sady rojo ange milaza mahita toerana hoe sura ahitana azy. Zany ve rojo? Dia aiza? Le izy aloha somary lavidavitra ihany le toerany. Karerany samy dadanay taloha nitrandrahana vato le izy. Any andrefandrefana any. Hitanao ve? Hitako tsara ka. Zange efa nentin'ny dadanay tany tamin'izaho mbola 14 taona. Dia antsika no andeha zany ko. Dia roviana? Karaha pitso ihany ndronja fa loviana indray e. Amin'ny 7 ora ny fotoana eo atoko tamin'ny mpianarana. Ndraso aloha. Fa groupe firy zany tsika? Groupe efatra tsika amin'ny classe de première. Tsika moa groupe 2. Ndria, dia Larissa, dia Rojo dia za. Tsy tiako mihitsy miaraka amin'ny Larissa iny. Ka iza moa ity fa fianarana moa no atao raha hoe tia azonao ty. Ramsey Georges ange no mizara an'iny groupe iny fa tsy izy. Za aloha sira fa tsy maintsy mahita tsika. Feno karazana vato ange any. Engane. Fa hono aloha e. Mandeha taxi brosy ve zany sa ahoana? Dia inavy no entina amin'izany? Tonga aloha dia valiko le voalohany a. Ny tômôbilina no andehanantsika any. Zany ve? Eno a. Dia alaiko any an-tranonareo a na reterdance to maraina. Zany. Milay kosa zany a. Eta ho afa milay. Sady ohatra mba hoe mitsangatsangana ihany tsika nge amin'izany. Zava ho azy fa mila mitondra sakafo izay tokony hohanina. Eny e. Za aloha hitondra ny ranom-boankazo sotrotsika any. Sura mihitsy lesy frère. Ok, bainina. Zay nge le tsy afozako an'lahy ty e. Fa ny cahier stylo aza adinoina. Iny angalantsika ny noty rehetrarehetra. Dia sakosy hitondrana an'ireo échantillon-n'le vato. Zay zany e. Zay fa aleo aloha dia mbola hanomana zavatra vitsivitsy ihany mantsy. Ny lasantsy koa tsy maintsy hoe ataontsika misimisy ko. Ok ary lesy ara-demo moa zany e. Raha pitso amin'ny fito e. Velominareo dara. Velomo. Nenio. Anganiny efa nitsangana manao rarasa toritony e. Efa salama tsara tsy maninona retsy a. Zany ve? Te hiala amin'ilay fandriana mihitsy koa fa leo a. Herinandro ve ke teo fonako. Tsara zany rehefa salama tsara ianao e. Fa na zany aza rehefa ato dia ataoko ihany ny raraha. Eny akia. Afaka manao ndre rehefa tsy mianatra. Fa zao niny a. Andeha hanao voyage d'études zay rapitso. Hitady vato. Tady vato? Fianarana taonay ndre zany a. Dia aiza no andeha? Rojo no mahita an'ilay toerana. Fiaran-drojo no hitondranay. Fa verina rapitsy any ane. Mety hoe taratara fotsiny. Mandeha anariko. Fianarana zany tsinona. Efa maraina be andro ny sakafontsika mianaka dia finosinao neny afana tsara ho anao atoandro. Eny akia, mety zany. Ndraso aloha hetsena hividin'ny lokantsika ny oalina sy rapitso ary. Ny oalina efa natoko koa fa ny rapitso anga. Fa nga misy vola moa any amindry? Misy aty. Ambiny tamin'ilay omaly. Aleo izay aloha nandeha hovidiako ary. Lasa vetivety ary neny a. Eny ary. Gasty Tantara Gasy.
tena tsy ato tranoray dada. Lasa aloha tonga dia homaniko ilay zavatra hoentinay rapitsy dia ataoko anaty carton dolika. Dia vita izay dia hoeny amin'ny tompon-tsolika avy eo. Tsy maintsy atao misimisy aloha ny solika fa tsy fantatra izay dia rapitsy ao ny. Tafandrimandry neny ndriko toraka izany efa nasiako rehefa amin'ny 10 miaraka ny lasaina io ie misaotra tena teatoro mafy azany be koa izay zavatra nataoko teo izay tompo taio ny anio alina taio foneny dia taio ny tianay rapitso. Oay, tena miozongozona be mifandrina fa misy inona tena ororo-tany kay ary mahery izany marina tena mampatahotra sofa mafy sy tsara rafitra ny trano izay fa lasa kosa ary toa tsy taitra mihitsy io zareo olona marina nao atsipy any atokotany iza tena toromaso ny zazy izany hoe tsy mara izay ambonin'ny tany dia verina montsy fandriana aloha fa haika vao amin'ny roa maraina izao. Gasty Tantara Gasy. Vita ve sady fiomanandry ato kely sisarineny tamin'ny alinareo matoro-maty sy maheno ninina nefa ny trano nge niozongozona be ohatran'ireny enjery ireny tamin'ilay ororo-tany anga tena tsy mba nahino azy izany ary neny fa nanomofy hafahafa fotsiny mivohitra feno zavona dia gagandry mihitsy aronjaka fa io aloha farineny io finosiko tsara eo ambony latabatra io misaotra retsy misy fiara mijanany ao ivelany io rionje tena rojo ireo izay fa lasa rineny ohatra izany sakotroko io ambony sejoky mandra-piony neny rariva indray dao dia soavadia ary teneny rojo tsy andeha mafy eny an-dalana endrerineny ary metsondry rehefa tonga any amin'izay alehanareo any voaray masotoneny efa iny tamy iny lesy izy taraiky be fa miakaranga andre efa mifitosefana inge zao bonjour daholo nareo bonjour ndre bonjour oay arezy larisa sa vao alaina larisa tsy afaka andray izy momamany efe sika telo rery zany tsika telo rery tsy maninona zany ndao ary fa tena tsara kosa ty vamymanylaty izany ty frera andrabainina lesy ty fa tsy anahy amin'ny heritaonany vao mety ho azoko ary mba ataovy data mora nga fa zatao an'izany benina izany rainareo nahitanareo masondra nge iny efa zatra dia tsy mety tsony ny vava rery onja nareo sambatra mbola velo indray ange dia atao tsara fa nenay rehefa nambolena eny eka marina aloha zany aleo fa dia hoe izany fa zay nge maditra fa bosisy tary onje afaka miaraka tsara eo ka mba manao mety ny fiainana mandalo mba tsy haninenana ok rery grand-mère anio tsara lasofa grand-mère indray nefa sipakely valo amby folo taona lesy rojotsy vadiko aloha nresaka reny 4 zany misy oratsika voalaza ndry tsara fa iza le toerana ao alehantsika any avaratra andrefana kazo be any izy aloha toerana dezaka ihany zany ve 98 kilometra mialany tana mbola hoela oleny fatotra ary mahay olana zany no mahazana kantotrako ary resitoro ny tenanay dia tsy mba mifoazanareo ka foazana tao inona moa lesy alazy lalana ary ty mbola mitohana beko oay fa misy inona tokoa loatra mijanona dolo le tobily dia toa hoe misy tamiotsaka nga ony ao aloha ao tonga hatraty amin'ny arabe mihitsy nga ohatrany hoe vokatry le ororo-tany any le nisy ororo-tany tokoa ala ho neninay nareo ve naheno za aloha tsy nahenoko tovy amiko izany za aloha naheno tsara satria nianjera dolo ny entana madinidinika atao amin'ny etazerako tao dia zay ny nanaitra anahy zany vely ty
fa le izy aloha mafimafy ihany a fa zany hoe vetivety ifa mandeha ny fiara reto tena taraiky nyity zavatra ty tetika kosy fa nga mbola lavitra ny lalana mbola 35 kilometra io ngamba sisa mivily lalana secondaire mianavaratra rehefa ny alohany ay fa renina matsika amin'ny groupe hafa reny ary zao mba nakaiza ny lalany ka ny groupe 1 zao a miatsa lalana dia ny groupe 3 indray mianavaratrako dia ny groupe nytojo 4 lasa nenatsimo zany ko ve ka samy mitady zay lalana ahitany inge tsy mahazo miaraka hoe miray lalana tsinona fifaninanana masina zany izy tiako zany mihitsy ronja fa ohatra nefa manenina iny samy favoniko zany tsy aloha ve aloha raha nga ohatra ny tena mba mihinana goûter kely sa ahoana ao tonga dia alay vao amin'ny carton rinanareo da io ao zay tianareo hanina laina merci les sorojo dia mbola tsy tonga amin'ny foana ary ve zany rionja atao mbola tsy miantso mihitsy aleo vita fitaiko ty raharaha ty dia bibeko avy eo rehefa mba makaina kely iny aka mialatsindra ny napaka izany izany fa misy filazana maika tonga eto am-pelatananay mahakasika ilay horohorontany niseho tamin'iray ora alina sy 20 minitra araky ny vavoalazan-keo na 20 sekondra teo moa ny faharetany araky ny vavao efa voaray saingy mafimafy ihany tany avaratra andrefana Antananarivo ny foibeny teo anelanelan'ny kiangara sy manerinerina maro ireo trano ny anjera sy tany niotsaka tamin'ny fahatriny noho izany ary indrindra ireo tany ny vava koa iangaviana ireo mponina mba hitandrina tsara hatreto dia voalaza fa valony namony ainy ny anjeran'ny trano sy tototry ny tany efa natoerana daholo moa ireo tompon'andraikitra isa-tsokajany dia horesantsika eto amin'ny fampalalamba vao ihany koa ny toeny misaotra anao na atra ny ainy tena ilay horohoro-tany alina izay ary tseniko ny filazana voalohany tany avaratra andrefana Antananarivo ny foibeny asa hitako ka amin'ny toerana lehan'ireny ankizy ireny izany tena andraso atsoky onjaka allo ionja allo neny fa aizinareo nga mbola tsy tonga any ihany sy mbo nisy adita tena tsengo fa tapatapaka be misy inona allo mbola tsy efa de miantso allo maninona maninona tsara tena tapatapaka be fa eny koa ve re tsy dia tsy mba misy réseau mbola tsy tonga aloha ny eniko teo mihanoa fa mbola iantso izy rehefa tonga any tena mampitaitaina ka vitindra rafa leo mba akaina kely io dia misakafo rehefa kelikely eo ataoko akaiky eto ihany ty telefôny ity eto zany tsika no mivily enfin le tonga ihany bainina ary le fiara sasano atao tsy navela amin'ny savalalana andefa maninona dia tsy haiko fa tsika aloha zao afaka nitsorika ihany ko fa secondaire bily ty zany lalana zany mbola makivaky alakininina azy tsika ange avy eo zany ve dia aiza zany no misakafo atao anaty fiara sa misy bozabozaka azo ipetrahana aloha ary aloha ary dia any tsika mijanona dia mikalikely alohako mety zany ndry tsy atondray rojo zany tena mihity ny trano rojo tena tsy ataony efitrano mihitsy isika dia nakaiza nefa tsy mianatra ny androany hatray misy tahatasika ity ambony latabatra ity fa tsy tazako inona nefa moa zany milazainy ato dada nandeha nanao voyage d'étude zay fa ianao tsy nody sady tsy tratrantso ihany ko nentiko ny fiara raha riva ihany zay dia tonga baibay dado voyage d'étude ahony de any aninona tamin'izany voly angamba no niantso izy mato tsy voaray ako dia nodosy aloha dia aka tolomaso kely fa tena reraka mihitsy azy zany ko entonao janontsika ny fiara zay midina dia ampidino le carton le sartendre oka resy bainina
mitondra lamba dia velariko eto. ay tonga dia voa daholo zay kaly eo e. Hatramin'le ranom-boankazo ve ly ty efa reo daholo e. Waay, jerenareo nge misy tamiotsaka be ry ananry. Eno marina fa inona zany no nampiotsaka an'iny e dia le hoe ororotany ve? Asa Sady tena ny avaratra le karera le tsiniko. Reo tany sy vato be dehibe ny tatao teo ambony avaratra zao reo. Zany ve ly ty rojo? Eno dia ahoana tototra ve zany le karera sa mino aloha fa tsy tototra e. fa iza zao le carrière? Zany mivoaka ny tialaki n'in'ity tsika dia eo ambany avaratra ao. Fa ao aloha isakafo e. Ndolo ao are. ndao ananga amizary tsika e. 2 kilometra eo sisa ny andehanana fiara dia tongotsika. Ay, andrasa oriko vetivety azy reto e. Zay Eto ty ataoko atao anaty fiara le carton e. Dia mikara amizary nareo da ndao. Io ny karera io e. Io tazana tsara rehefa tafavoaka ny alitsika. io ambany tany lemaka io ve? Oe azo to misy zavony izy zany. Eny tokoa fa maninona ny feno zavony sa ve foatran'izao foana io taloha sady zavona mandady amin'ny tany ohatran'ny hafafangely ity izy zany e. Le nofoko fohy zavony. Maninona hoe rionja? Nanofo aza alina nanofo tonga tamin'izany vohitra feno zavona zany hony tena tahotra be. Zany ve aky? Oe tandremo rojo a tandremo. Kainy aty e tena vaky mipoaka tamin'ny sezany oriko fa misy inona e? Variana nijery an'le zavona lesy dia tsy hitako fa azafady fa misy inona ho a? Oe mitresaka mivava be ny tany io aloha io saika latsaka tao ny fiara. Eny tokoa ty a oay misokatra be tokoa ny tany fa inona ny dikan'izao hoe inona ny dikan'izao? Tena tsy haiko lesy tendry e. Mino aho reto fa no le ororo tany na tonga azao a. Zany tokoa ve? Ie sady henonareo ve zany fofony zany? Raha misy fofona hafahafa be zany. Eno a inona tokoa zany e? Dia tena tsy fantatro mihitsy lesy ry tendry e. Tena tsy maintsy mijanona eto aloha ny fiara fa tsy afaka mandrosotsontsika. Andao aloha hiaraka hidina daholo e. Dia tohizana ditongotra zany ny ty. Sady efa tsy lavitra tsony angy io e. Eto ivelan'ny fiara eto tena eno tsara le fofona rehefa mitsokany. Ka dia anao kasibosy fa tsy hay zany na inona na inona. Tena mba meo anankiray aloha raha mbola misy any amindriany e. Tsy misy fa tena ray ihany no netiko tatiako. Mivibra nge telefonin'andria. Oe neny ty miantso ty. Allô? Allô? Tena tsy voaray ariko. Tsisy réseau zany inge ty. Dina anao to rojo a. Andao alainaingana ny vato dia miverina moditsika e. Zay mihitsy ndeha atao. Fa ahoana zany ny fomba andehanana an'ity tany mitresaka ty? To lavaka be ange io e. Eny eo amin'ny atsasa metatra latsaka io radiniana. Tonga dia tena misaoty zany riko. Atao atrazo tendry a. Aloha raha zany isaoty voalohany dia raisiko ndre avy eo. Zay ary atolory amizay raha ny tanandria. Jesosy apio ohatra manao sota hotera sy manao sabaka ihany io lonja. Alefa e ao manisa ty aba isa roa telo. Zay nge dia tafity e. Ela sisa rojo. Ao avy lesy fa anidy fiara vetivety a. Dia hoeto le rano amin'ny tavoangy ao rojo. Tena ohatra manafa fofona gazy zany a. Dia gazy inona nefa? Enganety mba tsy mety nazava tozy zany. Gasty Tantara Gasy. Dia ahoana aiza zany lalana roa? Midina amin'ity lalakely ny kisilasily ity tsika e. Dia aleo aloha zany mandeha aloha dia manaraka moramora ialary tendry. Dia onja mijanona eo aloha atolory ahy le sakosy e. Ok ary. Reto nareo ve tsy mba hafahafa ohatrany hoe
ohatrany zany. Finina indray hoa tena misy zavatra oatra mibambahana zany eo atendro ty rojo tapie mikasiny ihany aloha ny orony lahy fa tsy fantatra za ny fofony zany tena mba mariny. Aiza hoe le rano melao a dia misotroanareo e le mitare tena rano mihitsy zao ny ilainako ohatrany crimogène nange zany nataoko mihitsy le tsy zany lasa ary tendry de misy ny alina de manaraka lahy zay fahitany lahy misy vato ve nefa ao e tsy tazana raha tsy tena midinao anatin'ny olona carrière ao letsy tako ny zavona koa le izy zavona miakatra manify any le izy fa inareo eferina hiakatra etsy aloha ka tena tsy azoko mihitsy zany haiko zany ara leo andramanatsona andray hoe neny tena tsisy réseau e tena tsisy hevitra ty efa tonga mbaravarany carrière rojo efa manome signal lasa ry onja efa miantso rojo ay mandeha anare za aloha iandreto ihany tena ohatra miakenda ihany zany iny fa lasy tendry tapany ambony any sisa nita fa tapany ambany ao anaty zavona rojo aiza lahy zany efa ato anaty carrière letsy efa ato zany ve ie feno karazana vato ato fa cristal no tena betsaka ka midiry lahy oe inony zany marina tsy miorooro ny tany de mbola ororo tany any ve tena matahotra tendra rojo oay tena mihetsika ny ray nge zany tany zany rojo mahay mavy lahy mahena fa aiza lahy efa mankorona an'le vata fa ohatra misy ororo tany ray le tia voangana atao lesy eny le fa oe le tia iziny zany fa misinina tia mientsera lesy le tunelina maninona morotana daholo aty le loza fa tototony tany eo rojo fa inary zany menjery zany oe to fitetaka le carrière andrekakio tendra rojo Iunza miferenina rewe asina rewe rojo semtra marina efa tamy azanala tena feno zavona tsy mahita ny maso inony zany loza fa sesaka dolo ny tany eto lohako tendra aiza andriamanitra mivavata olo e izany ta zany e ona raha fomba amintseko azy ro lahy Iunza tsy mahita lalana faiza anao za fa tsy tazako e tsy hitako ny oay tena latsaka vonjeo latsaka ao anaty lafaka ve tendry zany andriamanitra ina rena ataoko e tendra tena tsy mamary sy tendry tsy hitako tsony izy ro lahy miala teto aka iareto iza lalana tsy maintsy ataoko se tsy maintsy ataoko se atongavana
Afo miaina. Apio Andriamanitra. Apio Izahay. Sy tazako lavitra ery ny fiaranay. Masafojafo koa no masoko. Tsamtoena. Hoe fotsy le lavaka tsia. Tena tsy ny anso mihitsy onza fa tsy misy réseau angambany amin'ny toerana nalehany ihany. Andraso hoe andramako antsona ihany. Tsy tratrantso ny nanamony telefona ny olona tsonao. Andriamanitra, tena manamafy ka asa hitako any amin'ny toerana tsy tokony alehany ny alehany reny. Aleo aloha antsona indray tendry hoe. Tena mamony telefona mihitsy izy. Zany efa tsy manana numéro androjo. Enona reny ataoko e. Toy ilay filazana maika momba ny horohoro-tany ankeo tamin'ny iray ora alina sy 5 minitra dia misy ny fampitandremana maika tonga eto ampelatanana. Ilazana ireo mponina mipetraka eny amin'ny foibe ny poiran'ny horohoro-tany sy ny manodidina akaiky eny mba tsy voaka ny trano mihitsy noho ireo entona mipotra avy amin'ny tany mivaha. Entona izay mipotra izay mitondra fahasemporana tampoka na aretina hafa. Ampafantarina ihany koa isika fa mbola misy ireo fihetsehan'ny tany miverimberina amin'ny toerana sasany noho ireo olona nanapoaka vato eny amin'ny manodidina eny. Ity dia filazana miatra ary angaviana ireo filohan'ny fokotany sy ny mpitandro ny filaminana mba handray andraikitra tandrify azy hatrany. Isorohana ihany koa ny loza sy iantsona ny service médical aingana raha misy ny mampiaya. Misaotra tompoko. Andriamanitra, etona hoe aza hitaka sendrazandro ankizy ireo. Ionza rehefa maharefo tsy dia salama tratrako. Maty anina sanako Andriamanitra. Tena toromaso zany. Ohatra amin'ny 12 sasany avy eo tafafo. Lo ihany aloha hitady zay azo ana fa tena non zany ko. Azy tirojo hoe dia tsy mba mahalala miantso mihitsy e. Tsy fantatra direction hoe nakaiza. Ndeha hamana kafe aloka. Ohatra zay angamba vao miantso lirika. Ohatra tsy izy tika. Allô eny tompoko. Monsieur Pascal le. Monsieur Pascal Raindrojo ihany ty e. Fa viaiza azafady. Avy any am-pianarana hoe Monsieur Georges, prof de géologie. Miarahaba anao Monsieur Georges, miarahaba e. Ka inona ny vaovao ramose? Horohoro-tany? Henoko le alina iny ramose. Tany ampiasana tamin'iny. Fa azafady, ahoana tompoko? Tany andrefana tany ny fobe ino izy ianao? Tena mbola tsy neny vaovao ramose. Ahoana tsara ramose e? Lasa ny lojo nanao voyage d'étude dia tsy tratrantso. Andriamanitra, fa ahoana monsieur le professeur? Tandindony arany hoe mba mioa kely hoe azafady. Ao fa voaraiko e. Misaotra anao. Veloma ramose. Aza matahotra fa mampita vaovao ahy e. Tena loso zany. Rojo, inona lesy ty nataonao zany koa? Ho any amin'ny kariera ve dia tsy miteny any kokory? Angaly ty any azo letsony amin'izao efa tena simba be ny any. Efa tena simba be any zao. Enganeka tsy aninona reo ka. Fa misy aloha iantso madame Zizena sy ireo ray aman-dreny tendra dia anainga ka. Inona reny ataoko hoe mihodikoda ny ranotrano fotsiny aty. Izy ty miantso. Allô, Manahoana ianao e? Manahoana tompoko, izy zao. Dadan'Rojo zany no miantso anao e? Dadan'Rojo? Eno dadan'Rojo no miantso anao madama? Le miara-mianatra amin'ny zanako ao e? Ay ve? Ie, ahoana izay? Ka niantso any tany am-pianarana.
niakandrefana amin'ny lalana miazonakazo be hono nalehan'ireo ankizy ireo izay ny naleha nanao voyage d'étude zany ve ye ka tsy misy tratrantso mihitsy zareo dia manamafy le mpampianatra hoe mety nisy zavatra nazo azy na tandindomindoza le ankizy any andriamanitro hitako mantsy ny toerana nalehany madama aiza ramose any amin'le kariera fitandrahana ivato taloha satria vato ny tadiavana zareo vato zany o nozy izy onja zanako ka asain'le ramsila zany nareo ray aman-dren'ny mpianatra niaraka tamin'ny rojo mantsy nefa ny anatran'ny telo no tsy tratrantso ka tsy hitako izay atao madama dia ahoana inona ny atao ka tsy maintsy anaingo izao ihany a hijery anry zareo any izay ngamba nao ataoko madama zany ve tena aleo a iaraka aminao raha mise tahin'andriamanitra ianao a tena mitaitaina mafy amin'izany ay ka raha tapa-kevitry ny andeha anao dia azoko alaina vetivety any an-tranonareo aiza moa nareo no mipetraka andeha ka alay vao aty mihitsy a tena raha sanatria ka misy tany miotsaka any amin'le kariera dia tena tsy maintsy rodina hatramin'le kariera satria efa tranainy ankizy zany madame Zizelle ka raha amin'izay fotoan'izay ilay ankizy ny sofoka atao dia ho tototra tao tena loza monsieur Pascal ka tena manahy mihitsy na le oloro tany fotsiny aza dia atahorana ampiotsaka azy zany tena hitako andriamanitro sady misy an'le entona nylazain'le radio koa anie entona vao nanaova ny fanambarana farany teo misy entona zany o no mivoaka avy any anaty tany amin'ilay tany mitritritra izay no nampitandriamanito ka zany ve tsy atahorana madame Zizelle matetika anie ka entina mahafaty niboka ela tao anaty tany lalina tao no mivoaka rehefa ohatran'ireny marina ve iny any anefa dia efa mety ahasepitra na sanatria ahafaty mihitsy ana matahotra monsieur Pascal io zazanako efa manana reta amin'ny fitaovam-pisehofoana taloha maharefotratra iny zaza oka aloha hoe mitony aloha ianao hoe maireza aloha ny madama fa tsisy zavatra azotsika atao fa ny mivavaka aloha zao no azo atao raha ny teny tamiko rojo ka napozy hoanino alehany a tsy navelako mihitsy zao ka zay ko moa tsy mionany na izany aza sady mandeha mafy tatandrojo a sao tsika indray no trahadozy aty andalana ety tena lozako efa kaiky ve mivily ery aloha ery le lalana makany amin'ny kariera tsy renao anie re tsy tany mitoby be retsy tena tany miotsaka avy any ambony any reo madama nisy ebolemon zany teto misy olona mitangorongorona koa ne rery aloha rery zany tena mino fa voamerany fokotany daholo reo ary misy zandany mahitako ihany ko io ko dokotera Maxime tena dokotera Maxime io anankiray io zany ve dokotera fantatro tao amin'ny hôpitaly lehibe nitsabo mivadiko taloha io andraso aloha atongoka iny mihitsy ka Gasty Tantara Gasy dokotera Maxime monsieur Pascal fa maninona ty ianao lozany dokotera fa hony nandeha nanao voyage d'étude aty ny zanako sy reo mpiara-mianatra aminy aiza any avaratra amin'le karerana ihany any amin'le zona rozy mihitsy ange zany lazainao zany monsieur Pascal zany ve dokotera vava daholo ny tany any sady misy entona mivoaka tokony tsy azo ale mihitsy any danger andriamanitro iny avaratra andrefana rehetra iny 20 kilometatra manodidina tena nahenjana be amin'iny misy manapoka vato sy manao charbon tany fa dirandoza daholo zareo nisy namony any aza tena maty any ny zanako zany tena maty any ve zany ny zanako monsieur Pascal tsy tratrantso mihitsy ange ho izy moramora no madama fa tamin'ny firy aloha izy niala tany an-trano sahabo tamin'ny fito mahery teo dia tamin'ny 7 maraina teo any antso azy fa tapatapaka be fa eniko ihany aloha izy ny teny hoe mbola tsy tonga aty tamin'ny 7 maraina zany ange nisy an'le tany niotsaka teto raha ny filazan'ireo voamera-pamonjy vonireo tsy loza fe zany nisy andariny sakana lalina koa teto ka ahoana nahafantry zareo mbola tafivoaka ihany tamin'ireo fisavana ka misy lalana manitsy zay mantsy le aloha ery tonga dia tonga any amin'le karerana mihitsy io monsieur Pascal tena andao jerena fa maty any ankizy re mba miangavy anao raha afaka hiaraka aminay anao dokotera tahin'andriamanitra anao dokotera andao moa afaka misaotra so ihany aloha fa efa nitondra fanafody sy fitaovana maromaro satria vonjovona mihitsy ny adindeko aty zao nisy ny azo zao ka andao ingy anary miakarato anaty fiara zafady dokotera fa mila manao kasibosy aloha mila manao ary vavaorona daholo tsika
Raso hoe misy reto amiko reto. Misy reto raha tsy nitondra nareo. Misaotra dokotera. Mba mioray avy ary zay. Dia ataovy akaiky ny rano fa mila misotro rano betsaka koa. Voaray dokotera misaotra indrindra. Ndao aingana fa mandeha ihany ny fotoana reto a. Eny e. Mbola lavitra nga izany Monsieur Pascal. So dia tokony tsy zotra amin'ny fiara intsony mantsika fa atahorana ny toerainko. Jery fa be dia be ny azo mianjera sady enareo ve izany fofona fafy izany? Aleo tonga dia mijanona mihitsy dia tohizana tongotra Monsieur Pascal. Eny ary andao hidina ary andao hidina daholo tsika aloha re. Aleo entiko daholo aloha ny fanafody sy ny fitaovam-pitsaboana rehetra. Dia ny rano azo adino a. Samy mitondra ray tavoahangy avy. Madame Giselle. Eny dokotera. So dia tokony hijanona hiandrana eto ary ianao ty loha e. Eny moa. Toa ohatra ny reradreraka mantsy ny fijeriko anao zaniko. Tena voavina rary tokoa io dokotera fa tsy maintsy mandeha mitady ny zanako ka mba aleo andeha dokotera. Eny ary vonona. Vonona dokotera. Voalohany a jereo tsara ny asiana tongotra fa mamitaka io tany feno ravin-kazo io. Aorianako daholo mandeha. Zay alehako ihany ny alehanareo. Lasa ary. Andao dokotera. Oay, misy fiara mijanona ry aloha ry dokotera io ambadiky ny azy io. Tena le fiarako nentin'le zanako io dokotera, tena izy mihitsy. Tandremo aloha aza tonga dia mikiropaka miazakazaka iny aloha e. Jereo io aloha io. To mitritra mivava be ny tany io. Ahoana zany na tonga avy amin'ny fiara io teny? Mino fa mbola tsy nitritra ty tamin'izareo tonga teto. Dia ahoana? Mitady toerana mora ipitana aloha tsika e. Andao aty ambonimbony aty ngamba. Aro moramora eto. Voadingana kosa eto ka. Epita aloha dia atolory ihany tana Madame Giselle. Eny tompoko. Zay. Ao ary. Dia mandingana koa ianao Monsieur Pascal avy eo a. Afaka. Afaka daholo ka, afaka dokotera. Ary andao ary anatona ny fiara moramora amin'izay. Tsisy olona nizaniza tao anaty fiara ato ry zareo a. Mazava ho azy fa nandeha nidina any amin'ny karera daholo zany izy telo day sa firmo izy. Teny. Aiza aloha zany karera zany Monsieur Pascal. Ao ambany avaratra ao dokotera. Zany le fofona eny be izy eto. Mety gazina zao zany dokotera. Tena tsy fantatra mihitsy raha tsy atao analizy zao zaniko. Tsy metanina aloha izy a. So ihany satria metanina tsisy fofona ento zany fofona zany. Na zany aza Monsieur Pascal mampatahotra ihany satria manipitra zany rehefa elaela. Tena maty le zanako. Tena maty le zanako reo olona. Asa mbola mitady zany aloha ianao Madame Giselle. Zava-mora aloha nadalina. Mbola mitady tsika zao. Mila mahery. Na le faranahako adalo iny koa zany tsy intsony zay nahazo azy. Tena kiviratsy fa tsy afeniko anao dokotera. Marina. Courage foana ianao aloha Monsieur Pascal. Maloso tiako. Alao aloha tedavina zay misy anazy. Oay, io misy olona mitsotro io ambody azy io. Aza mikoropoka aloha a. Aleo anatonana moramora. Tovavy tia mitapika eto ty. Ionja, zanako io dokotera. Ionja, zanako io. Ionja, maty be zanako dokotera. Maty be zanako e. Oay. Eo aloha ianao hijerevako azy madama. Mikisana kely aloha ianao Madame Giselle. Zakely afery aky a. Dokotera ilazandre. Onjonjoko za samirery mesise. Ionja. Mbola misy aina kely ny zanako ao madama fa tsy maty akory a. Jereo. Andraso aloha e. Anindrona azy a dia anisy oxygène azy aloha. Azo lasaina ho ny herendoza aloha izao e. Na zany aza tena mbola reraka izy a. Dia ina ny ataontsika dokotera? Mety zao dia aherina any amin'ny fiara Monsieur Pascal aloha izy mianaka e. Any en sécurité kokoa. Ao nareo miandra nefa andeha hitady andreo ankizy sasany zay sy Monsieur Pascal. Gasty Tantara Gasy. Ka io ambany amin'ny tany malalaka io ny karera dokotera, io ambany io. Ary ohatran'ny rodana nge izany e. Sa iza ny vava tonelina miditra ao? Ka eny marina.
tena norodana tokoa ny tonelina dokotera raha fa daholo le saripantso sy support rehetra teo de aizy ireo akizy amin'izao e tena tsy haiko dokotera andao idinena aloka andao re dokotera andao moa tandremo jereo tsara ny alenao fa mitsitra daholo reo tany ireo oy rojo anaovy tsara ny ary vavaoronao no monsieur Pascal andraso anantony eny akaikiny amin'ny karereny mihitsika rojo tena tsy hita le akizy dokotera tena maty ny zanako e maty voatotry ny tany eo ny zanako dokotera aza malaka manary toky aloha ianao monsieur Pascal aleo de taviny aty amin'ny manodidiny aty ihany aloha atao sava ao daholo eny ary misy akizy latsaka ty anaty lavako ty monsieur Pascal aizy dokotera aizy zany io anaty lavaka io tafitsoka azy tery ao ngamba fa sy afaka mivoakako io ve le zanako sa tsy roto dokotera itenyle namany io e mbola velona ve dokotera mbola velona ve izy io e andraso aloha ataotsika izy voany ato e ao ampio monsieur Pascal oare zay oe ndesy monsieur Pascal efa nitsahatra tsy mitepitsony ny fony ny vatany azy ty efa mangatsika tanteraka ahoana dokotera maty ve telo dokotera maty izy sepotra tsy hafany aina ntsony tena loso ty mamy jereo ny vatany fa mangana be daholoko lela ny mipotra lava be andriamanitro de ny zanako maty kio zany ny rojo ve ny mety iantsona aloha anampy antsika analan'ireo tany otraka reto e eny ary jerena so ny enjerany tany ao izy de tototra ao sanatry ny vava marina zany dokotera rojo fa aiza zany aty amin'ny hôpitaly akindria neny ve io za ihany ty rionja saika maty tanitry saika nafoko sofa nalaty vovonjy fa inona no nitranga nandeha nanao voyage d'étude nareo voyage d'étude oka fa zay vao tadidiko roneny loza nazo anay tany le zavona nisy fofona nanepotra be saika maty aroneny saika maty tokoa ndry fa sofa nalaty tonga ny tady anareo tany zay sy dadany rojo de docteur Maxime nanavitra anareo misaotra neny misaotra ianao vao afinarary nefa nanao fiveriny ianao tonga tany alavitra tanitray ataoko ahoana moa ny andro saina amin'izany kia na ieno ny vaovao rehetra tamin'ny radio any avy eo monsieur Pascal dadany rojo ny antso ahy satria ny antso azy no mpampianatra anareo nareo tsisy namaly telefona zany ve ka tsy nisy réseau mihitsy tany angeriny iny efa azoko atsaina ihany fa ono hitendry sy rojo vao avitra koa ve zareo tsy nanahoana ianao ato zay ry tovavy docteur Maxime manahoana ianao manahoana madame Giselle efa tsy de maninona dokotera fa mbola reraka be fotsiny mazava ho azy aloha zany tsy maintsy reraka fa ono dokotera mihaino anao ako nanahoana reo namako tendry sy rojo vovonjy koa ve izy reo de aiza zareo tony aloha ianao mademoiselle de zay asalamanao aloha zay asalama aloha ke atao fa mba tiako fantatra dokotera namako akaiky angeriny lasao are dokotera
Fantatro tsara fa no le ororo tany seo dia nisokatra daholo ny tany tamin'iny faritra iny Ie, mitritra tokoa ny tany. Nenjera ny azo ary nisy tany niotsakasa. Fa le zavona dokotera sakojavona ny teo amin'ilay kariera inona sepitra sy nahakenda be anay. Zavon'iny mademoiselle Onja fa gazy gazy. Gasy hoe? Entony iny na gazy atao hoe raha tao no anarany. Nivoaka avy any ambany tany vokatry ny ororo tany le izy. Zany ve dokotera? Zany no nampahatonga azy anepitra sy anakenda ny olona mitroka azy. Toerana misy granita mantsy ny tena mazana misy azy. Dia iny faritra mekandrefany mihitsy. Indrindra ny kariera fitrandrana karazana vato le toerana nalehanareo moko. Efa nisana matetika ela taloha le izy. Antadandrotsy le kariera. Eny fa fantatro aloha za mademoiselle. Raha tsy izy nitondra anay tany ny aiza moa ny ahitanay azy. Fanampin'izany mbola nisy olona nanapoaka vato koa tao andrefana tao. Nisy olona nanao charbon ihany koa Zany rehetra zany vao maika nanampitrotraka ny loza efa nisy. Satria ny fanapoahana vato koa matetika mitera-doza nge. Tena enjana dokotera. Fa mbola tsy mivaliany dokotera ho le fanontaniako. Le fanontaniako momba andreo namako. Mahireza mademoiselle Onja. Fa ahoana dokotera? Sy avitra tsony izy rolahy. Tsy avitra izy rolahy namanao. Ahoana tsara hoe maty ve zareo? Sy dokotera. Tsy kosa dokotera. Tendry latsaka tao anaty tany vava dia tsy afaka tao fa sepitra tao. Dia maty. Rojo kosa nienjerany kariera tao fa nrodana le kariera no ny ororo tany. Dia tao ny sokirana izy ireo mpamonjy vonako. Ny kainko nanampalahelo ery izy. Andray dokotera. Rojo. Tendry. Lasa tokoa ve izy rolahy? Kose. Okizay kia. Ny fahoriana nazy ny ray ny rojo koa za tena tsy haiko nijerena ny batan'ny fatinjanany toko. Reo ray aman-dreny nitendry koa tena tsy nahalala ny mihitsy. Namatana ny fatiny nitendry moa zany. Fa ianao no tandremo ny fahasalamanao ry mademoiselle Onja. Sosa natrika tafitandray voarendrika. Mety hiteraka cancer du poumon iny gaz radon troanareo tany. Zay no mbola hitazomana sitraponanao ety amin'ny hôpitaly ety. Marina ny dokotera. Ka zay maso ekeko fa mafy tokoa zany misaraka manaina. Zany hoe tsy hifankahita mandrakizay tsony zany. Fa tsy hamerina ninina tsony kia. Mivavao amin'ny fanahandro namandry dia mba handram-piadanana ne izy ireo. Zay indrindra. Zay. Efa ho 5 ny olona namoniny ny tany koa akoatra n'izy roa lahy zany. Nampalahelo fa 7 ny ankizy tamin'ireo. Ny sasany nianjerany trano. Ny sasany hiotrahany tany ary nisy sepitra ohatranareo koa. Tena enjana dokotera. Rehefa ho avy nge ny loza dia tsy te. Ny zavatra tokony atao dia mitandrina foana. Rehefa fantatra fa misy ororo tany dia aleo tsy mivoaka ny trano aloha manadiady sy mihaino-monjam-peo ary miala amin'ny toerana tokony herendosana dangereux. Tena marina daholo izany voalazanao izany dokotera. Fa zay ange tsy nanaponiny. Nefa nisy barazy teny an-dalana teny. Tokony ho hitanareo nge. Noa nisy an'izany. Zay aloha ny vaovao mampalahelo maniry fahasalamana aingana ho anao mademoiselle Onja. Io ny reninao hikarakaranao. Misaotra dokotera. Dia mirary soanareo mianaka. Misaotra indrindra tompoko. Gasty Tantara Gasy. Cool FM manolotra ho anao Vohi-javona. Tantara ny soratan-drazanabary voangilalao Joséphine. Novelomin'ny Jakoto, Faly, Sinaizy, ny Anarazafy. Niaraka tamin'ny Mirahaba, Sofaniry. Nandray feo, Ianjanekena. Nalida ny lafin'ny teknika, Dida Montero. Nananto tout ça, Triade.